Riavana malalo amin'ny tompo dia mbola hoapitokoloma amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Ity alakamisy ity masina ity riavana no fotoana iray izay nanaovan'i Jesosy ny fanasana ny mpianany farany. Milohany nandevonana azy raha mamaky tsara ny filazantsara isika ka matetika ny tantaram-piainan'i Jesosy Kristy fonizina andavitra ety ambony tany. Raha mariny riavako tsy va tamin'ity fotoana ity akory ny fanakalazan'izany antsoina hoe Pasika zany ny Jiosy fa efa nanao zany ary efa nanao nisa-taona zany amin'ny alalan'ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Ary ao amin'ny Exodosy teo zay nivakiana tamintsika teo dia fantatsika ihany tokoa fa misy dia misy tokoa ny fitantarana mahakasika an'izany. Fa saingy izao kosa hafa loatra ity fihinanana ny mofo tsy misy masirasira ity na ny Pasika izay nankalazan'i Jesoa miaraka tamin'ny mpianany ity. Riavana malalo amin'ny tompo ho antsika kristianina ity fotoana ity dia ny alakamisy masina toy izao no atserovantsika manorenana ny fanasan'ny tompo namonjenantsika ary dia manan-danja lehibe tokoa amintsika izany rehetrarehetra izany. Fa saingy izao kosa riavako malala amin'ity an'ity dia tiako ny fampizara aminao izay mafaniriny Jesosy Kristy tompo antony nanorenany sy nampiavaka loatra an'izany alakamisy masina nanorenana ny fanasana teo amin'izany. Inona ny faniriny Jesosy Kristy tompo ka antony nahatonga ny alakamisy masina mahatonga atsika mbola tsy any an-trano amin'izao fotoana izao, mahatonga atsika midera sy mamy voninahitra tahaka an'izao any Jesosy Kristy tompo ilay tompony fiainantsika sady tompony finoantsika mitany azy raha teo koa. Fa inona ny antony izany? Riavako malala roa ihany ny fampizarako aminao amin'ny teny ity ary inoko fa afaka tsara mihitsy azahoantsika mahatsiara izany tena fitiavan'Andriamanitra izany. Voalohany indrindra riavako malala dia izany te hiantrano aminao tompo amin'ity alakamisy masina ity. Te hiantrano aminao tompo amin'ity alakamisy masina ity. Te hivahiny ao aminao ary tsy hivahiny mandalo fotsiny ihany fa te hitoetra ao amin'ny fiainanao mihitsy ny tompo amin'izany alakamisy masina izany. Enoany ny filazan'ny ao amin'ny Matio fahaenina amby roapolo azy Matio fahaenina amby roapolo azy izay perikopantsika tamin'ity an'ity. Rehefa nanontany ny tompony mpianatra satria fomba fanao isika ny fotoana tahaka an'ity hoe aiza ny tokony hikarakarana ny Pasika ka hitandremana azy ary hinanana ny mofo tsy misy masirasira dia hoy ny valitenin'ny tompo mazava sy mahitsy tsotra loatra ary mora takarana. Dia hoy izy eo amin'ny 5:20 makanesany tanàna ho any amin'ny ranelahy ka lazao aminy hoe hoy ny mpampianatra efa akaiky ny fotoako ka ataonao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Pasika. Riavako malala hafa loatra izany valitenin'ny tompo izany. Reto mpianatra rehetra nieritreritra fa ny ray any amin'ny tokantranon'izy ireo no manatanterahana an'izany fa tsy izay. Ary voalaza eto raha teo koa dia tsy hoe voatonona anara ny ray lehilahy anankiray ao an-tanàna fa hoe mandiana makany an-tanàna ka ho any amin'ny lehilahy ary lazao fa ao no tanterahana izany fihinanana ny mofo tsy misy masirasira izany. Riavana malala midika izany dia izao tsy nifidy-trano hiantranoana ny tompo. Tsy te hiavaka ao anatin'ny maro izy nanavaka ny olona fa te hiantrano amin'ny olona rehetra. Ary ny mahangana tamin'ity fotoana ity riavako dia izao efa nisarotarotaka be ihany tao an-tanàna ary raha nisitsiny dia efa tokony hiafina ny tompo. Efa tsy sa mandehandeha intsony satria matahotra ny sauteo samolona sisy fa tsy zany anefa natao fa ny mpianatra atao atsany mpianatra dia nieritreritra mihitsy hoe aleo mba miafinafina ihany ianao ry tompo sisy aiza ny tokony anaovan'izany fa hoy ny tompo kosa tsia andaotsika ho any an-tanàna fa te hiantrano any aho. Andaotsika ho any an-tanàna fa any mankalazana ny Pasika satria ny Pasika ho an'ny olona rehetra araka izany. Izany olona zany riavako malala amin'ny tompo te hiantrano aminao ny tompo amin'ity alakamisy masina ity. Ao amin'ny fiainanao io fiainanao feno korotana io fiainanao miady lavo io fiainanao mety atsakan'ny fiatsaram-belatsy io
io fiainantsika feno folotsy fahotany io fiainantsika feno alahelo sitomary sy ny sisa sy ny sisa izany rehetrarehetra zany tsy mampaninona ny tompo zany tsy mampaninona ny tompo fa tiano dioviny zany tsy mampaninona ny tompo fa te an-trano aminao izy ka momban'izany rehetrarehetra zany ho famonjena fiainana mandrakizay anam-pifaliana satria ampiravoravoana ny alakamisy masina ampiravoravoana ny finanana ny mofo tsy misy masirasira araka ny voalaza n'Exodosy tamintsika teo riavako malala amin'ny tompo mazava zany fanoreny tompo zany raha tonga manatrika izao fotoana izao ianao naizanaiza misy manatrika izao fotoana izao ka manatanteraka izao fotoana izao dia tadideo fa tiany tompo hanana anjara fifaliana avy amin'ny mandeha tiany tompo hanana anjara fifaliana isika rehetra ary izy mihitsy mandray ny andraikitra ka mandondona eo ambaravarana araky nindra zay nataontsika teo andondona ny fonao andondona ny tokantranonao andondona ny fiainanao io andondona ny fiainantsika rehetrarehetra aza misalasala mampetrana azy ary aza menatra mampanoso ny tompo ao aminao aza menatra manafina aminy so dia anafina aminy ny fahadisoanao rehetra faseho ihany zany fa ny tompony manadio zany ary dia fifaliana trany ny fiainatsika ry amina zavatra manahirana amintsika ry amina dia izao rehefa sendra manana fahasahiranana ny olona na inona zany fahasahiranana zany dia ny alafiny zany ny tsokan'ny tompo tsy hamonjy fiangonana tsy hivavaka manadiny fivavahana izany meventsika vavaolana fa tsy zany ny alakamisy masina ny alakamisy masina dia fotoana iray mba tiany tompo anyrenesanao mandondona eo mbarabarana izy ary tsy manao anditra fa tehitranao antsika kosa arak'izany tiavana malala move mba fantatrao fa izany ine miantoko tao manatsika mba ho mpandray fanasany tompo e satria ity alakamisy masina ity mifanorenana izany fanasany tompo izany izany mitaomanatsika hoe andiana mba manolo tena ao anatin'ny katekumena ka mianatra mba ho tonga ho mpandray fanasany tompo satria manomboka mampandray anao dia tadidio tsara fa rehefa mpandray fanasany tompo ianao dia miara-miaina aminao amin'izay ny tompo satria efa tafiditra tanteraka ao amin'ny fiainanao io zany riavako manatra raha misy amintsika mpandray fanasany tompo manatrika tonga na mandreza ho tenin'Andriamanitra zao na firy taona ianao na firy taona na inona fahalalanao na inona fahalalanao fifahaizanao na inona fahadisoanao na inona toeranao na inona masamanaranao na inona fitsaran'ny olona aminao na firy taona ka mbola tsy mpandray fanasany tompo dia tsara ovy fa hitany tompo ianao mba tiany ianao amin'ny heritaona toy izao indray mba ho mpandray fanasany tompo ihany koa mampetrahana azy fa tiany mba hiravoravo sady aminy izany ary tiany mahagaga miavako tsy andro ny tompo ery izay ampandrosoanao azy tsy andro ny tompo zany ka aza misalasala aza velandondona izy tsy hiala ao am'tokona varavaranao fa ny fantany dia tsy maintsy ho ampandrosoanao izy zany ny sitraky ny tompo ampandrosoanao amin'ny fiainanao satria te hiantranao aminao ny tompo zay ny voalohany riavako fa ny faharoa dia izao tsy hoe te hiantranao amintsika fotsiny tompo fa izao rehefa tafiditra ao an-trano izy ka ampandrosoanao dia izao koa teny ny tompo diovina ny fiainanao teny ny tompo diovina ny fiainanao manomboka amin'ity alakamisy masina ity fa tsy hoe miditra ao an-trano izy ka mandatsy tsy miditra ao an-tranonao izy ka mipetraka dia mibedy na mitengy na manakina sy ny sisa sy ny sisa na miteraka anao ihany koa azy raha mety misy zavatra matsara hitany ao tsy zany nataon'ny tompo fa izao teny ny tompo diovina ny fiainanao teny tompo hiaraka aminao ao izy hipetraka ao aminao ihany koa araka izany ny antony lazako zany amina dia izao hafa loatra misika ity fanasana masina ity satria nahoana anisan'ny tsy napoizina toy ny mahazatra firavoravona sy fifaliana no mandrasana ny raha nreky mpianatra eto hoe atao hiravoravo miaraka amin'ny tompo atao maneo fifaliana miaraka amin'ny tompo isika fa tsy zany ny tao
fa nisy fiampangana tao ary fiampangana ny mpianatra anankiray izay voalaza fa mamaty azy. Ary eo amin'ny andiny faraiky amby roapolo avana dia izao nahitsy tsy nisy olakolaka mihitsy ny tompo nanambary zany rehetrarehetra zany ka hoy izy amin'ny andiny faraiky amby roapolo amin'ity matotoko faina amby roapolo ity. Ary mandola ny inana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa anankiray aminareo mamadika. Dikan'izany avako dia izao, lazaiko aminareo fa izay miaraka amiko isanandro reto, izay efa napetrahano ahy, izay efa ao anatiny aho, izay efa napetrany, izay efa miaraka amiko isanandro reto manao ny asa rehetrarehetra sy ny hafa rehetra ihany koa, ray amin'izany mamadika raha zany avako. Dikan'izany raha izy dia izao aza manao hoe rehefa miditra amin'ity am-piangonana anao dia madio, fa raha isy ny tompo ara-petranao ny fiainanao tompo rehefa miditra ty am-piangonana anao fa mbola misy zavatra tiany Jesosy dionao amin'ny fiainanao. Ry havana mbola mitoy zany satria izany fiampangana zany ary natao somary mafimafy bitsy ary zany, satria hoy izy eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo, izay niarana natsoboka ny tanany tampoka tao anaty lovia izy mamadika dia fantatra tsy kelikely na izy. Ary eo amin'ny farany avako rehefa nanontany aby Jodasy, mba samy nanontany azy daholo ny mpianatra fa tsy nahazo valina, fa rehefa nanontany azy Jodasy nanao hoe izao fa zany raha be amin'ny andininy fahatelo amby roapolo dia nahazo valiteny tsotra sy mazava. Dia hoy izy taminy, voalaza anao. Ry afaka malala amin'ny tompo, fotoana anehoan'ny tompo aminao mety mindrika ny fahadisoana rehetra zany, ary tia misono izany midika an'ity alakamisy masina ity. Tsy maty antoka ianao mamonjy an'izao, tsy maty antoka ianao raha ohatra ka miara mionona latabatra aminy tahaka an'izao, fa tsarovy zany fa fandraisan-jara amin'ny fiainana zany. Manomboka amin'ity alakamisy masina ity dia abiray eo amin'ny tompo ny fahadisoanao rehetra. Aza miezaka manamary tena, aza miezaka manadio tena, fa izay tianao dioviny tompo aza misy afenina aminy, fa izany no fanirian'ny tompo. Ary tsy tia maroarom-pahotana intsony isika, fa iravoravo-panasana izay tiany omenantsika. Raha marina ny riavana dia izao hoe Jodasy dia tsy nanapo mihitsy fa izy fiampangana lehibe tahaka an'izany, ary fantatra ny tompo ny famadiana azy tamin'ity fotoana ity izay efa nikarakarana izy niaraka tamin'ny olon-kafa. Fa saingy izao milaza tsy nanontaniana izy satria fantatry ny tompo avokoa ny zavatra rehetra mombantsika, fantatry ny tompo ny mombanao, fantatry ny tompo ny momba, fantatry ny tompo avokoa ny mombantsika rehetrarehetra. Ka aza lany andro manafika ny tahaka ny Jodasy, aza lany andro miketriketrika zavatra any ambadika ny tahaka ny Jodasy, fa mba tsy ho zany isika, fa rehefa miantrano amin'ny tompony, rehefa miantrano amintsika ny tompo dia izao atao meteza amboraka izay rehetra tsy mety amin'ny fiainantsika. Zavatra tokony ataontsika mpiavana malala dia ity, atsaharo miaraka amin'ity alakamisy masina ity izay mety ho eritreritra nagnendiky ny famadiana ny tompo izay ataontsika. Satria tsy ny any ivelany izay tsy mivavaka, tsy ny olona izay milaza fa tsy mino an'Andriamanitra sanatria mivavaka mamadika ny tompo, tsy zany reny mandany tompo reny, fa ny mamadika ny tompo dia ny ao anatiny any. Mety mbola misy Jodasy kanefa mino aho fa tsy ho zany isika rehetra, fa mba tena ho ilay mpianatra tokoa nahita fifaliana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Aza mieritreritra fa tsy hitan'ny tompony ataontsika, tsia tena hitany ary fantany fa tsy tiany kosa isika hiafara ny nanjona ny Jodasy. Izany ny antony alakamisy masina toy izao. Ao amin'izao voalohany teo ry havana dia misy an'izao ao amin'ny toko fahadimy andininy fahafolo izay nivakina tamintsika teo manao hoe izay mino zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny, izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Izao ny dikan'izany, rehefa mino ny zanak'Andriamanitra ianao, izany hoe rehefa lasa mpanday fanasany tompo ianao, rehefa vita batisy ianao, rehefa nihiry indray mandeha fotsiny ianao hoe io Jesosy mba voay araka nihirantsika teo sy ny hafa rehetrarehetra, Jesosy akaizanay nihira maro izay dia rahantsika reny,
tadidio zany fa efa mino an'andriamanitra manana ny fanamarana ao anatintsika amin'izay fotoana izay. Aza vadika tsono zany fa indraindray mbola mifanotra amin'izany ihany no ataontsika. Indraindray mampandaingana ny tompo mihitsy ary tsika eo amin'ny fiainantsika. Ry havana malala atsahary zany manombosa. Ary tia misy zavatra anankiray tiako mba ifampisarana amintsika ry havana, indrindra ho antsika mbola mpanay fanasan'ny tompo. Rehefa manre zany tsy mpanay fanasan'ny tompo dia miezaka manamarina ny tenany ka milaza manao hoe izany ihany tsy mba hidirako amin'ny mahampandray fanasan'ny tompo. Satria reny ary efa mpandray fanasan'ny tompo izao no nataony. Reny ary efa mivavaka, zany ihany tsy mba tiako mivavaka io. Reny ary efa mivavaka, izao ihany nataony sy ny sisa sy ny sisa. Ry havako malala amin'ny tompo, tandremo fa tsy zany akory no amerariny anao tsy ino n'Andriamanitra. Tsy zany akory no anamarina anao ka tsy hivavaka eo amin'ny fiainanao. Tandremo fa tsy manafaka anao ny saina tahaka an'izany. Fa ny zavatra tia ny tompo aminao kosa dia izao: samia mifantoka, samia mampiatrana ny tompo, samia mirosotrany amin'ny fifandraisana amin'ny tompo. Tsy misy ny apanga teny Jodasy fa ny apanga tena mba tsy ho zany koa isika amin'ny fiainantsika. Araka ny fantatsika ry havana tao aoriana an'izany, fantatsika tsara ny toy ny tantara eto fa miara-ninana tamin'ny mpianatra amin'izay ny tompo. Ary mazava ho azy fa tsy mitsika intsony Jodasy satria araka ny filazantsara hafa dia lasa ny voavoaka maningina Jodasy nanao tanteraka izay fikasany ratsy ny amin'ny fanadihana ny tompo. Fa ny mpianatra sy tavela teo kosa dia miaraka miaina n'izany fanasana masina izany. Isika izao zany fantadidio, isika mino an Jesosy Kristy zany fa tsy harovy. Isika izao ilay nomena fanasana feno fifaliana, isika izao ilay nomena fanasana feno fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Fa tsy harovy fa efa nasaina andova ny fanjakan'ny lanitra isika ary mahampanay fanasana tompo antsika. Ho anareo izay mbola tsy afaka mianao zany, mbola eny an-dalana misalasala ho amin'izany, atoloro ny tenanao mba handray anjara amin'izany fanasana izany. Ary kolokoloa izany mba hibahan-toerana ny fiainanao, mba hadivanao ny fanjakana mandrakizay arak'izay voalaza ny tompo. Ry havana malala, izany no fanorian'ny tompo aminao amin'ity alakamisy masina ity. Ianao mampiantrano azy ary ianao mamboraka ny fahotanao rehetra eo aminy ka madiovy. Koa meteza aritsika mba ho isan'izay manana ny zanaka, ary rehefa manana azy ianao dia fikiny izy ka tazomy, satria izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana. Hoy Jaona voalohany toko 5 andininy 4.